Manolotra ny arahabantsika indray ry mpianoavana tafaraketo amin'izao fotoana manokana fiainam-pianakaviana iarahantsika mamakafaka sy miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Nalaintsika avy tamin'ny tenin'Andriamanitra moa ny lohahevitra sy ny fandiniana. Lohahevitra anankiray no iarahantsika mandinika androany fa ny lohahevitra ankapobeny dia averina indray ampatafatana antsika hoe mankalaza ny famoronana ao amin'ny fanambadiana ny ankoanina tokotan-katrano ary ny sabata izany. Androany dia hoe mifankatia isika. Izay ny lohahevitra iarahantsika mandinika androany. Koa mangataka anao ry vadiko anatanteraka vavaka indray antsika manomboka izao fotoana izao. Iary vavaka isika. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra izay an-danitra, misaotra anao noho ny fotoana mety izay mbola omenao anay amin'ity fotoana ity. Ampitoera ty anatinay ny teninao ary ianao no anampy anay hatanteraka mandrakariva ny teninao ny fiainanay ary aoka tompo ianao ny mpitaridalana anay hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mifankatia isika. Izay ny lohahevitra iarahantsika androany. Andeha ho atombokantsika amin'ny tantara fohy izay. Tovolahy sy tovovavy nifankahita, nifampitsiky ary nifampiresaka. Izay no fiandohany. Dia ny resaka teo dia nanohy izany fampiresahana izany. Andro vitsivitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra fa hifanambady satria natsiaro fa nifankatia. Rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano izy ireo dia nisy zavatra atao nanohina ary vokatr'izay toe-javatra izay dia natsapa ny anankiray fa tena tsy tiany ilay vadiny. Ahoana no nahatoka izany? Tsy tiany. Inona ary ilay nanosika azy tamin'ny voalohany? Soa ihany fa ny soratra masina dia manana valiny amin'ny zavadrehetra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:5-10 dia misy andalan-teny izay iriko mba vakinao sy vakintsika rehetra miaraka. Jaona voalohany toko 2:5-10 ahafahantsika misintona sy mijery ny zavatra nisy teo amin'izy ireo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Rehefa malala ao anatin'izay teny izay dia mazava ny resaka fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo dia tsy avy amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy Andriamanitra no mampisy azy fa izao tontolo izao iainantsika ihany no mahatanteraka azy. Raha fehezina dia izao, tsy fitiavana izany ilay satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay foto-kevitra izay no tokony ho ao am-pontsika mandrakariva. Fa inona ary ilay izy? Ilay teny teo dia hoe filan'ny maso sy filan'ny nofo. Izany hoe zavatra mety hiseho vokatry ny fijerena na fikasihana na fandrenesana izany zavatra izany. Tsy fitiavana izany. Ny mpanoratra anankiray antsoina hoe mpanoratra anankiray izay manana ny maha izy azy, Nancy Van Pelt, dia nilaza fa misy zavatra miseho amin'ny maha olombelona rehefa mijery isika ny olona izay manaitra antsika any anaty any. Ary io zavatra io dia mitovy daholo rehefa miteraka fihetseham-po na fiatanam-po izany. Ary izay fiatanam-po izay no nisy teo amin'izy ireo. Ahoana no ampiavaka izany amin'ny tena fitiavana? Ny soratra masina dia manome ohatra amintsika ny amin'ny mampiavaka izany. Korinthiana voalohany toko 7:15 dia milaza amintsika ny toetra ny tena fitiavana. Korinthiana voalohany toko 7:15. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy.
ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia ho levina na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra na ny fahalalana dia ho foana rehefa malala mazava ny teny ny tena fitiavana dia tsy levina dikany fahatairana fiatanam-pony nisy teo amin'izy ireo ka nanjary levina izany famantarana faharoa ihany koa afahantsika mijery na fitiavana na tsy fitiavana ny ao anatintsika Matio 7:10 andininy 7:10 Matio 7:10 andininy 7:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala izay andalan-teny anankiroa zay izay tena teny zay no afahantsika mijery inona ny zavatra misy mijery izy fa tsy mahita ny fitiavana rehefa mahalala dia tsy jamba betsaka no miteny manao hoe ny fitiavana dia jamba l'amour est aveugle diso izany fa ny fitiavana dia tsy jamba ary Jesosy dia miteny mazava mihitsy mijery izy fa tsy mahita teo zany nahazo azy roa nijery ihany izy fa tsy hitany ny zavatra tsy mampety ny fiarahan'izy roa hanika nipotra ty aoriana miaino izy fa tsy mandray zavatra tsy mety isy izany eo amin'ny fitiavana zay zavatra zay no endrika faharoa mahasamy hafa ny fitiavana sy dinina ny fiatanam-po izany ny fitiavana dia mahita ina ihany koa ny fahasamy hafana mety iseho eo amin'ny fitiavana sy ny tsy fitiavana marina andeha vakitsika ny Samuela faharoa Samuela voalohany 2:12 andininy 7 Samuela voalohany 2:12 andininy 7 inona ny toetra ny tena fitiavana ary inona ny toetra ny zavatra ivelambelany fotsiny ihany na ny filany zao tontolo zao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Jehovah tamin'i Samuel aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany fa efa nilaviko izy fa tsy mba toy izany fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo riavana ny filana sy ny fiatanam-po dia avy amin'ny zavatra miseho ivelany fa ny fitiavana sy ny tena fitiavana dia maniry tsy kelikely avy amin'ny zavatra avy ao anatin'ilay olona hanika rehefa miaraka na mifankahita taitra kanefa vetivety dia manakory levina izany fa rehefa miaraka ka mifankahita taitra kanefa tena fitiavana le izy dia tsy maintsy mitsiry amin'ny zavatra hitanao ao anaty izany zay mahizy n'ilay olona fa tsy ny ivelany amin'ilay olona akory izany ina ihany koa ny toetra mampiavaka ny tena fitiavana amin'ny filanana ny zavatra zao tontolo zao andeha hojerevantsika ao amin'ny Genesis 7:30 misy tantara anankiray ao tantarany amin'ny Josefa Genesis 7:30 andininy 7 miresaka ny amin'ny vadiny Potifara izany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary taoriany izany ny vadiny tompony nanompo ny masony mijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko nanompo ny masony ka nijery azy dia nitsiritra izy zany fitsiritana no tao aminy fa tsy inona fa tsy fitiavana ary ny fitsiritana sy ny filana dia manosika anao hitsipaka ny fitsipim-piainana zay tokony ho arahinao nijanganjanga no faniriny vadiny Potifara teto ny fitiavana tena fitiavana dia tsy mitarika anao any amin'ny fanipahana ny didin'Andriamanitra anao viana ry havana sapady sabidibidy ny fitiavana ka aoka ho tazomitsika izany fahadimy ny filana Koritiana voalohany 7:10 andininy 4 sy ny 5 Koritiana voalohany 7:10 andininy 4 sy ny 5 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao ohatrim-po hitantsika ao anatin'izay andalan-teny zay fa ny fitiavana dia misy fifehezan-tena ao anatiny tsy manosika ny olona hanao zay tsy mamendrika izany tsy mitady ny azy ho ilay fanambara zany hoe tsy ny hafa-po ny tenany fa ny hafa-po zay tiany zay ny ataon'ny fitiavana izay ary zay zavatra zay
no manimba amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny mahafaly ny tena ny olona no ezahany tanterahana fa tsy ny asoa ny manodidina azy na izay hoeveriny fa tiany akory aza. Eo zany farany zay fototra farany mampiavaka ny tena fitiavana sy ny tsy fitiavana. Jaona 2:4-5. Jaona 2:4-5. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, izay tsy tia dia tsy mba malala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Eo zany mahatsika mamarana ty fandaranandroany ity. Ny tena fitiavana izany dia misy fahatahorana ilay fototry ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha misy fitiavana mety iseho amin'ny olona anankiray zany ka nipotra fotsiny amin'izao tsy fantatra zay neviny dia mampatahotra izany. Mety misy olona milaza fa tsy mino an'Andriamanitra, fa raha tena tizy ka manana n'ilay fitiavana voalaza n'ilay Korintianina 2:7 teo, tsy mitady ny azy, tsy manao izay tsy mahamenika, tsy mieboebo, tsy mora soso, tsy manao otropo, ny fitiavana maharitra mandrakizay ary fitiavana tsy ho levona, dia izay fitiavana ao anatinao izay na nilaza azy ianao fa tsy mino an'Andriamanitra dia fitiavana nomen'Andriamanitra anao izay, ka tsy ianao no nanana azy fa natolotr'Andriamanitra anao izany. Ko androany mifankaty isika, fitiavan'inona no misy eo aminao? Fitiavan'inona no nanananao? Ny herin'Andriamanitra dia ilay fitiavana tao aminy izay nitiavany an'izao tontolo izao no hitiavanao ihany koa. Ny tompony hitahantsika rehetra, ampahery antsika rehetra, misaotra antsika rehetra amin'ny faharetana dia ho faranantsika mbavaka izao fotoana izao. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa afaka izay namelapelatra niaraka teto ny amin'ny fahamarinana avy amin'ny teninao. Nampahafantarinao anay ny tena fitiavana dia ilay toetra avy aminao, ilay avy aminao manam-paharetana maharitra mandrakizay ary mahatoky ny zavatra rehetra. Ko ampio izay anana izany, iaina izany, hivelona amin'izany mba ho tsara sy ankalazanao ny tokantranonay, hanome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Rasoa antsika rehetra tompoko.